Ankafaliana ry tompoklasy toko vavy no iarahana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy mahafinaritra ity anolorana ny araba ihany koa ary dia anasananao mpanajana ny anaraka indray ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv ny fanatanterahana ilay vokiava mahatratra teny amin'ny tranomboky pirenena teny anosy teny ho an'ireo trabona sy ny tratrany ahitana ny kere zany any amin'iny tapany atsimo nosy iny no nanasongadina ity andro androany ity akoatr'izay dia teo ihany koa ny fanamariana ny fahatsiarovana ny etsika na ihany koa zany ny tolon'ny mahery fo ny 7 febroary 2022 akoatr'izay tsy adino ny mitondra ny sehatra sosialy amintsika amin'ity takariva ity. Maro ireo olona tonga namaly ny antso ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ilay etsika vokiava mahatratra fiaramentany samy malagasy entina anampiana ireo trabona sy ireo mandalo kere any amin'ny tapany atsimo nosy any teny anivon'ny tranomboky pirenena Ampefilomo no nanatanterahana izany ho an'ny teto Andrenivohitra. Vao maraina hipoka olona tanteraka ny tetỳ amin'ny tranomboky pirenena tamin'ity andro natokana nanaovana ny etsika vokiava mahatratra fiarametany malagasy ity. Noraisina teto avokoa ireo karazana fanampiana mamaly ny filana ohatrabona manerana nosy sy ireo olona kere any atsimo. Ity raim-pianakaviana ity dia nanangona fanampiana avy amin'ny ankohona ankanetany tetỳ. Antony nanosika ho tonga aty zany dia mba ho fanampiana an'ireo havana tratry ny loza any faritany zany na ny eto Antananarivo dia mba ho fanampiana ny zareo ireo enina dia kely raha zavatra nentina dia fomameno azy atolotra an'Andriamanitra sy atolotra andry zareo. Fa namaly ny antso ihany koa moa ireo mpianatra isa-tsokatony tamin'ity androany ity. Ankoatra dia namaly ny antso ihany koa raha amin'ny fikambanana samihafa. Ny fahatsapana eto fa mafy mahazo amin'ireo trabony ary tsy araka ny fanjakana rery le izy dia izay no nampihetsiko anay mpivarotra association Lambinina sy association Taratra mba hisotro antetezana fond 2 mba hitondra izay vatsirambin'ny tananay. Hitondra ny fanampiana ho an'izao voina mahatratra Madagasikara zao dia mitondra ny 4 balles de vêtements de seconde main sy zay vola mitondra ny zavatra kely izany hoe vary une tonne 600 mahery zay omenay zany tsara fantariro koa fa ohatrany hoe misy etsika lehibe zay ataonay anandiram-bato amin'ny 14 février zao dia mbola misy zavatra atao koa zany amin'izay fotoana izay fa ny tianay fantatra fotsiny dia hoe raha zay tianay fantatrareo fotsiny dia hoe tonga izay tondra ny anjara birikinay amin'izao von'izao. Io zany ohatra hoe juste fanampiana an'ireo mpiarabelona amin'ny teny mampalahelo hoe amin'izao toetra zavatra mitsangy zao nanampy zay mampitanay. Fandaminana napetraka teto amin'ny efitra malalaka ny tranomboky pirenena ity ny fametrahana vata mangarahara ary ny olo-pirenena tsirairay na fikambanana nanatitra ny fanampiana teto dia notolorana taratasy fanamarinana fahazona ny fanampiana avokoa. Araka nambarany teo anivon'ny BNGRC dia atao izao mba hisiny ny mangarahara. Misy le comité de suivi natsangana to premier ministre iny anaramaso akaiky zay mety comptabilisation io sy ny fitsinjarana an'io. Io comité de suivi samara mafantatra tsika fa ao doli ireo entité rehetrarehetra ministère rehetrarehetra voakasika izay ka manome toky ny BNGRC ary miaraka amin'ny comité de suivi fa hanao fitsinjarana anatin'ny mangarahara tanteraka an'ireo don reo. Akoatra ny teto Antananarivo moa dia nanantanterahany ity tolo-tanan'ity ihany koa teny anivon'ireo faritra sy district misy ny ratsa mangaika ny BNGRC.